zay efa ikototra fahita lavitra amin'ny andro androany ety ary mbola fifaliana lehibe ho anay ihany koa ny anompony tompo amin'ny alalan'ny fidirana sy amin'ny alalan'ny fitondrana ny tenin'Andriamanitra ka dia roso amin'izany avy hatrany isika tompoko. Azovy azovo mavy mandresy ny fiainatsite azovy azovo lilay mavonjo ny fanay izy mpanjaka tompony lage izy rasindra mandalo oro favaro lilay mahere tompony here izy no anay lilay malaza tompony azy mpanjakanay lilay mahere tompony here izy no anay lilay malaza tompony azy mpanjakanay azovy azovo lilay mandalo amin'ny tanàny zovo lilay malaza mifakagany izy mpanjaka tompony lage izy rasindra mandalo oro favaro lilay mahere tompony here izy no anay lilay malaza tompony azy mpanjakanay lilay mahere tompony here izy no anay lilay malaza tompony azy mpanjakanay silaza hoanao e ery siaja mandrakizay tira silaza hoanao e lilay mahere tompony here izy no anay lilay malaza tompony azy mpanjakanay lilay mahere tompony here izy no anay lilay malaza tompony azy mpanjakanay itira silaza hoanao e ery siaja mandrakizay tira silaza hoanao e lilay mahere tompony here izy no anay lilay malaza tompony azy mpanjakanay lilay mahere tompony here izy no anay lilay malaza tompony azy mpanjakanay
volany itotoreby misika niane fiderana tsy misaotrany asandraty ilay mpanjaka tokola Pero ni tupo, pero te sose, pero ni tupo, angala zote sose, pero ni tupo, pero te sose, pero ni tupo, angala zote sose. Pero ni tupo, pero te sose, pero ni tupo, angala zote sose, pero ni tupo, pero te sose, pero ni tupo, angala zote sose. E perché chi di paradiso a zambami devi deve alla viro un pane bre mi russa gianni di aziga e perché chi di paradiso a zambami devi deve alla viro un pane bre vorrebbe pinao, se ne che dire pinao, se ne che vorrebbe pinao, che fa che ti sale ma papà, se ne che vorrebbe pinao, se ne che dire pinao, se ne che vorrebbe pinao, che fa che ti sale ma papà, satano. Se ne che vorrebbe pinao, se ne che dire pinao, se ne che vorrebbe pinao, che fa che ti sale ma papà, se ne che vorrebbe pinao, se ne che dire pinao, se ne che vorrebbe pinao, che fa che ti sale ma papà, satano. Per ogni tubo, anche la zote sose, per ogni tubo, per ogni sose, per ogni tubo, anche la zote sose. Per ogni tubo, per ogni sose, per ogni tubo, anche la zote sose, per ogni tubo, per ogni sose, per ogni tubo, anche la zote sose. Per ogni tubo, per ogni sose, per ogni tubo, anche la zote sose, per ogni tubo, per ogni sose, per ogni tubo, anche la zote sose. Per ogni tubo, per ogni sose, per ogni tubo, anche la zote sose, per ogni tubo, per ogni sose, per ogni tubo, anche la zote sose. Ny fiadanan'Andriamanitra ny ho aminareo rehetra zay manaraka an'izao fandarana izao. Amaky baiboly avy hatrany isika arak'izay voasoratra ato amin'ny bokyny Marka toko 10 dia ny 9:9 ka hatramin'ny 9:12 toy izao ny voasoratra. Ary tonga tao Jeriko izy ary raha vao niala tao Jeriko Jesosy mba ny mpianana sy ny vahoaka betsaka dia nipetraka teo amoron-dalana Bartome jamba mpangataka zanaky Timeo. Ary noho nyreny fa intsay Jesosy avy any Nazareta dia niantso izy ka nanao hoe ry Jesosy zanaky Davida ô mamindra-fo amiko. Ary maro no niteny mafy azy mba angina fa vao maika niantso izy ka nanao hoe ry zanaky Davida ô mamindra-fo amiko. Ary Jesosy nijanona dia nanao hoe antsola jamba ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe matoky mitsangana miantso anao izy dia nanary lambana izy ka niatsamotsamotra nakeo amin'ny Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe inona no tianao ataoko aminao. Ary olona jamba taminy rabony ô ny mba mpahiratina ny masoko.
aroa Jesosy taminy mandehana ianao ny finoanao no efa namonjy anao dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an' Jesosy teny andalana izy. Ndray andro nandalo tao an-tanàna anankiray Jesosy. Tamin'izay no nisy lehilahy iray, lehilahy zamba, niantsoantso sady nangataka famindrapo tamin'i Jesosy. Dia zao no teny nataon'i Jesosy tamin'ity lehilahy jamba ity. Lehilahy jamba izay niantsoantso azy ary nangataka ny famindrapon'Andriamanitra mba ho aminy. Dia hoy Jesosy tamin'ilay jamba, inona no tianao ataoko aminao? Inona no tianao ataoko aminao? Fantatry Jesosy tsara fa olona jamba ity lehilahy ity. Kanefa mbola nametrahany fanontaniana ihany hoe inona no tianao ataoko aminao? Nametraka fanontaniana Jesosy satria tiano fantany tsara hoe inona ny zavatra tena ilain'ity lehilahy jamba ity. Amin'izy miantsoantso sy mangataka ny famindrapon'Andriamanitra izao. Satria mahantra ve izy dia mila vola, mila fitafiana, mila sakafo. Satria jamba izy dia inona no ilainy? Tia hita ve ny masony? Tia hiratra ve masony? Zany no antony natonga Jesosy ny teny taminy manao hoe inona no tianao ho ataoko aminao? Tiany ho fantatry Jesosy ihany koa, marimarina tiany Jesosy ho hita hoe ny vavan'ilay jamba mihitsy no ilaza ny ao am-pony hoe zao ny zavatra tiako, zao ny zavatra ilaiko, zao ny zavatra tadiaviko. Ry mpiany malalo, ianareo izay mahita sy mandray ahy amin'ity androandroany ity, tsy misy miafina amin'Andriamanitra tompoko zavatra manjoa anao. Tsy misy miafina aminy. Fantany hoe olona marary anao ka mila fanasitranana. Fantany hoe olona manana olana ianao ka mila famonjena. Fantany ihany koa hoe misy tanjona lehibe tianao hotratrarina atoato na amin'ny taona ity na amin'ny taona ho avy. Fantany daholo izany rehetrarehetra izany. Fa izao tian'Andriamanitra ianao hisokabava, ilaza ny ao am-ponao ny amin'ireo zavatra tianao ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Averiko indray ilay teny nataon'i Jesosy tamin'ilay lehilahy jamba. Inona no tianao ataoko aminao? Dia hoy ihany koa zany ny tompo Jesosy amintsika rehetra, aminareo rehetra izay manaraka izao fandarana izao. Inona no tianao ho ataoko aminao? Dika zany fantaniana apetraka Jesosy amintsika izany dia izy tsotra. Efa vonona ny tompo'Andriamanitra anio ny haino ny vavaka ataonao raha toka hivavaka tokoa ianao. Ary efa vonona ny tompo'Andriamanitra hamaly an'izany vavaka ataonao zany. Zany io efa vonona izy ny anefa zavatra zay tianao ho ataon'Andriamanitra aminao. Ahoana hoy ny Baiboly? Jeremia 3:7 fa minaniana nabaran'Andriamanitra tany aloha tany zany ary mbola manakery manaka ankehitriny. Hoy izy, antsoa iaho dia ho valiko ianao. Avy ianareo miantso aho fa ihaino anareo aho dia ho valiko ianareo. Vakio soratra io e. Dia ho ampisehoako zavatra lehibe sy saripatarina zay tsy fantatrareo, tsy takatry ny sainareo ianareo. Andriamanitra no teny izany. Fa minaniana nomeny zany. Ary manamafy an'izany ihany koa ny teny nataon'i Jesosy ao amin'ny Mateo 7:7 ka hatramin'ny 8:12 mbola ivoasoratra io ary tsara. Hoy Jesosy, mangatady omena, mitadiava dia hita, dodono dia voana. Fa zay mangataka no mahazo, zay mandodonona ny voana, zay mitady no mahita. Dia nanao fanoharana mihitsy Jesosy hoe izy aminareo moa hoe raim-pianakaviana mananjanaka. Dia raha toka ny zanakareo, hoy Jesosy, ka mangataka mofo, sanatria aminareo hanome azy vato. Raha mangataka trondro, sanatria aminareo hanome azy menarana.
raha mangataka atody sanatry aminareo hoe omenareo maingoka ny zanakareo. De ho Jesosy, ianareo ange, ianareo na de ratsy azy na de mpanota azy de mahalala manome zavatsoa ny zanakareo, tsy mainka avafa ndrainareo zay any an-danitra. Zay mahatonga am'ty androandroany ity manamafy hoe efa vonona ny tompo anio iainy ny vavaka ataonao, ary efa vonona tak'izany ihany koa izy anio ny hamaly an'izany vavaka ataonao zany, kanefa arak'izay ilainao ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fa ity nefa misy zavatra lehibe andrasan'Andriamanitra aminao. Fa mialohan'izay aloha de zao, andeo vakitsika averina vakina lay marika toko 10 teo, manomboka amin'ny 9:50. Ary tonga tao Jeriko izy, ary raha vao niala tao Jeriko Jesosy mba ny mpianana sy ny vahoaka betsaka, dia niperaka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka, zanaky Timeo. Ary noho nireny fa injay Jesosy avy a Nazareta, dia niantso izy ka nanao hoe ry Jesosy zanaky Davida ao, mandrafo amiko. Ary maro no teny mafy azy mangina, fa vao maika niantso izy ka nanao hoe ry zanaky Davida ao, mandrafo amiko. Ary Jesosy ny janona dia nanao hoe antsola jamba. Ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe matoky mitsangana miantso anao izy. De nanary ny lambany izy ka niatsamotsamotra nakeo amin'ny Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe inona ny tianao ataoko aminao, ary olay jamba tamin'ny rabony ô ny mba mpahiratana ny masoko. Ary ho Jesosy tamin'ny mandehana ianao, ny finoanao no efa namonjy anao, dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an Jesosy teny andalana izy. Raha ohatra ka narahanao tsara lay voasoratra teo de zao: tao amin'ilay olona jamba ny finoana, fa Jesosy irery ihany no vahaolana ho azy, ary Jesosy irery ihany no fantany fa mahavoavonjy azy manoloana zao aretina na izao fahajambana nisy teo amin'izao. Tena nanana finoana zany mihitsy ity lehilahy jamba ity. Zava-dehibe mantsy riavana malala ny fananao finoana, satria miankina amin'izany ny hetsika lehibe ataon'Andriamanitra amin'ny olona. Eno nge ny teny nataon'i Jesosy tamin'ilay jambe, rehefa hitan'i Jesosy fa nanana finoana ositranina izy, nanana finoana ny ahitany masona. Jereo tsara amin'ny 9:20 lay nivakitsika teo ihany. Ary Jesosy taminy mandehana ianao, ny finoanao no efa namonjy anao, dina voasoratra zao no toy an'ilay teny, de nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an Jesosy teny andalana izy. De nahiratra amin'ny masony noho ny finoana nananana. Mitovy amin'izany tsy misy valaka ihany koa ny zava-nisy tamin'ny andron'ireo apôstôly. Ohatra iray ity tantaraiko aminareo ity. Ato amin'ny boky ny Asin'ny Apôstôly toko 7 misy an'ilay tantara, fa hofitiniko aminareo aloha le izy, de rehefa avy eo vakina. Teo ampitoriana teny Paoly apôstôly no nahita lehilahy iray nalemy hatrany kibon-dreniny. De araka ny voalasan'ny Baiboly teo ampitoriana teny Paoly apôstôly no nahita hoe manampinoana ositranina ity lehilahy malemy ity. Zany hoe tao amin'ilay lehilahy nalemy ny finoana, fa ositran'ny Jesosy izy amin'ny alalany toriteny na amin'ny alalany vavaka zay ataony mpanompon'Andriamanitra. No zany nanapa-kevitra Paoly apôstôly fa anao teny mpinoana amin'ity lehilahy malemy ity. De hoy Paoly apôstôly tamin'ny fiamahery sady avo dia avo no nanaovan'i Paoly an'le izy: raha lehilahy mijoro amin'ny tongotrao ianao. Taorina zay to de niatsamotsamotra raha lehilahy de nitsangatsangana, zany hoe vetivety teo dia niala teo amin'ilay lehilahy malemy lay hery ratsy natonga azy nalemy,
ary vetivety eo dia tonga natanjaka toy ny olona rehetra izy. Andoka vaketsy amin'izay mivoasoratra hoe Asy ny apôstôly 7:20 dia ny 9 sy 7:20. Ary nisy lehilahy anankiray nipetraka tany Listra na le mitongotra hatrany an-kibony reniny ka tsy afaka namindra. Izy nary amin'ny Paoly nitoroteny ary Paoly no nibanjina azy mafy ka nahita fa manam-pinoana ositranina io dia niteny tamin'ny fehamahery hoe mijoroa amin'ny tongotrao dia niatsambotsambotry raha lehilahy ka nitsangatsangana. Mazava ny voasoratra, mazava ny tantara. Ry havanao, raha te andray zavatra lehibe sy mahagaga avy amin'Andriamanitra ianao androany dia izao: manana finoana ihany koa tahaka ilay lehilahy jamba sy tahaka ilay lehilahy nalemy voavy notantaraiko taminareo teo. Manana finoana fa Jesosy no mpamonjy, manana finoana fa Jesosy no mpanasitrana, manana finoana fa Jesosy no mpamaolana, ary fotsiny aveniranao ho tsara indrindra. Manana finoana fa hainy maneho an'izany fahasoavan'izany eo aminao ary vitany. Zay ny tiako tsidrina kely hoe hainy ary vitany. Ianao ingety fanazavana ataoko aminareo ity na dia ireo olona tsy mendrika niany ehoan'Andriamanitra ny heriny azy tantarako aminareo fa nositraniny, novonjeny, novahany ny olana ary nomeny valim-bavaka. Rehefa naninona? Rehefa hitan'Andriamanitra, rehefa hitan'i Jesosy fa nanana finoana le olona. Zany hoe ity finoana ity zany tena manandanja be mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra. Marina fa tiany olona ino an' Jesosy, anaiky an' Jesosy, andray an' Jesosy, fa manandanja be tahaka zany koa tovy amin'izany ny fananana finoana. Ohatra amin'izany zao le voatantara ao amin'ny Marka 10:20. 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Toy izao ny voasoratra. Areo tsara fa vakiako aminareo le tantara. Marka 10:20. Dia voasoratra amin'ny 9:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Matio safaty tompoko. Matio 10:20 dia vakina manomboka amin'ny 10:20. Dia niala teo Jesosy ka nakany amin'ny faritany Tiro sy Sidôna. Ary indro nisy vehivavy kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantsona nanao hoe mamindrafo amiko tompoko zanaka Davido, zanako vavy ampahorian'ny demonia loatra. Fa izy tsy namaly teny azy dia nanantona ny mpianaka ka nangataka taminy nanao hoe roa izy fa miantsoantso mafy atao rentsika. Ary izy namaly ka nanao hoe tsy ny ranao afa-tsy amin'ny ondro very amin'ny taranak'Israely. Fa nanantona ihany raha vehivavy dia niankohoka teo anatreny ka nanao hoe tompoko vonjeo aho. Fa izy namaly ka nanao hoe tsy mety raha maka ny mofonjaja ka manipy azy ho an'ny amboakely. Fa hoy raha vehivavy marina izany tompoko, fa na dia ny amboakely aza mba mihinana izay sombotsombony latsaka avy amin'ny latabiky ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe no finoanao, tongava aminao arak'izay irinao. Dia sitrana zanany vavy tamin'izay oro izay. 9:20 mafisiko indray. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe no finoanao, tongava aminao arak'izay irinao. Dia sitrana zanany vavy tamin'izay oro izay. Mazava ny voasoratra. Vehivavy anankiray kananita fa tsy jiosy nanantona Jesosy, nangataka famindrapo, fa nanana olana lehibe izy. Ny ankizy vavy nampahorian'ny demonia, efa nataony daholo sy azo natao rehetra mba ho fanasitranana fa dia niala maina, tsisy azo natao mihitsy. Ary ity vehivavy kananita ity nefa nahafantatra fa Jesosy ihany no vahaolana ho azy. Ary zany no antony tonga azy nanantona Jesosy. Marina hoe kananita izy, fatantsara zany. Marina hoe jiosy Jesosy, fatantsara zany. Fa dia tsy nahoana, finoana no andehanako, finoana no irosoko manoloana Jesosy, finoana no hitarainako aminy.
ka rehefa nitaraina tokoa izy akory za magaga riavana fa nanehoan'Andriamanitra zavatra lehibe tsy takatry ny saina izy ny vavan'i Jesosy mihitsy no lasa manao hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tokava aminao arak'izay irinao de sitrana ny zanavavy tamin'izay orizay zay nge no mahatonga am'teny hoe na de olona tsy mendrika anehoana ny herin'Andriamanitra aza de nostranina novonjeny novany olana nomeny valim-bavaka rehefa tao am'le olona ny finoana riavanao mila manana finoana ianao ary porofoy amin'Andriamanitra porofoy am' Jesosy fa anananao tokoa ny finoana ny andray fahasoavana avy amin'Andriamanitra am'ty androany ity jereo ny nataon'ilay lehilahy jambe no le finoana nananany dia niantsoantso an' Jesosy izy raha vao reny hoe nandalo tao amin'ny tanàna misy azy Jesosy zay ny voalaza ao amin'ilay andininy fa 7 mbola jereo ihany koa ny nataon'le lehilahy jamba no ny finoana nananany de tsy nijanona niantsoantso mihitsy izy niantsoantso an' Jesosy na de fa nampangininy olona aza ity lehilahy jamba ity zao mantsy ny olona mangina anao ry lay jamba aza miantsoantso tahaka zany ianao ry lay jamba fa tsy nahoany zany satria reto olona mandrara azy reto olona miteniteny reto de tsy mahavoavonjy azy tsy mahavoavany ny olona fa ny finoana anana kosa de hoe Jesosy ihany no mahavoavonjy azy zay ny voalaza eo amin'ny andininy fa 7 fantany matsy fa zay Jesosy ihany no vahaolana ho azy mitovy am'izany ihany koa ilay vehivavy kananita ilay nitantarako voateo fantany tsara fa Jesosy ihany no mahavoavonjy azy Jesosy ihany no vahaolana ho azy zay no antony natonga azy nitaraina tamin'i Jesosy enina de tsy niaino asa Jesosy tany am-boalohany de tsy nahoany fa de mbola nitaraina satria finoana satria nanana finoana lehibe tao anatiny izy enina de fa nirarahan'ny mpianatra ry izy nasainy mandeha norarahan'ireo apôstôly de tsy voasakana mihitsy izy fa mbola nitaraina ihany satria fantany hoe ity ihany no mahavoavonjy ahy enina de fa noarin'i Jesosy tahaka ny amboa kely aza izy de tsy mbola niova mihitsy ny tao anatiny fa mbola nitaraina ihany satria fantany hoe ity Jesosy ity ihany no vahaolana ho azy zany no antony natonga Jesosy ny teny manao hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao androany zao raha mana finoana ianao de porifoy amin'ny alalan'ny vavaka ataonao am' Jesosy amin'Andriamanitra izany ary raha mety manao vavaka mandoalika mihitsy ianao lazao amin'Andriamanitra ny ao am-ponao lazao amin'Andriamanitra hoe inona no tianao ataon'Andriamanitra aminao androany mihitsy matoky eo fa raha eo aminao ny finoana de hita ny voninahitr'Andriamanitra ianao aoriana ny vavaka zay ataonao zay nataony Jesosy tamin'ilay lehilahy jamba matsy no ho ataonao aminao ihany koa anio hositraniny ianao hovonjeny ianao ho tanterahany ny nofinofinao ijoro vavolombelona aminareo aho etiko manamafy fa zava-dehibe mihitsy ny fananana finoana ny fampirara tamina lehilahy iray mpanambola ity raha matora ity zay zany le fijoro vavolombelona ataoko aminareo kanjo tsy nety ny nataony tiaramato ity tam'izany andro zany tsy nety nandamoka madekaranana tena arabaky teny tena tsy nety tateoriana azy tonga ny fotoana tsy maintsy averina ny vola tsy maintsy averina vola teo indrindra no mipetraka ny olana na mefefotoana lay tompom-bola tam'izany fotoana zany fa raha tsy vita na tsy tafaverina araka io fotoana omeny io ny vola de ho akariny fitsarana mafy tamin'ilay ramatoa ny olana nazo azy tena mafy taminy satria izy amin'io tsy manana fomba hamerenana n'ilay vola mihitsy na iotokaviana na iotokavanana de ndray andro anefa tapa-kevitra izy fa hivavaka hoe etiko eo anatrehan'Andriamanitra te olana ity fa za tsy mandaha tsy andoha volan'olona kanefa de tsy manana fomba andoavako an'izany vola zany ao de
manao vavaka mandoalika iny izy no nahazo fampahirezina avy amin'ny fanahy masina mba anantona ny mpanompon'Andriamanitra, mba anaova mpanompon'Andriamanitra vavaka manokana, anaova mpanompon'Andriamanitra fametran-tanana. De tena tao amin'ny mihitsy ny finoana, tena tao amin'ny finoana tamin'izany fa raha nao vavaka ho azy ny mpanompon'Andriamanitra de hivan'ny olana. De tonga tokoa izy Inona tamiko, de tsy afaka nandray azy moa tamin'ny fotoana io satria efa maika be, efa hivoaka ny vavahady. Fa zao ny tenin'ny pastera, mila fametran-tanana tsotra avy aminao aho, ary mila vavaka teny ray-mbava avy aminao aho. Zay no andrasako fa Andriamanitra monjy aho manoloana ny olana io. De mino an'izany viano, tena mino an'izany aho izy izy. De nametrako tanana izy. De nitsofoko rano tamin'ny teny tsotra satria zara te efa maika, efa andeha, efa hivoaka ny vavahady, izy mifanehan tamiko. Akory ny zava-mahagaga ry havana malala. Fa rehefa tonga tany amin'ny birao ilay mpanambola izy, le nanambola taminy, de tena tsy takatry ny saina, tsy takatry ny eritreritra mihitsy ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainana, fa taorina andresika ny fanaovany zareo. Satria zao mantsy tenin'ilay mpanambola taminy, hono tantarainy tamiko hoe ohatrinona volany aminao any. De zao ny tenin'ilay ramatoa, tena tsy manambola afa-tsy 2 alina ozy izy. De niondrika hono le tompom-bola, dia niondrika ela tao, avy eo nitraka. De zao ny tenin'ilay tompom-bola taminy, fantatry fa tsy voaverinao intsony ny volako iny, ka dia tsy manetsika anao intsony aho, masoava tsy manetsika anao intsony aho, ataovy milamina ny fonao sy ny sainao. De zay zava-mahagaga ny izany ry havana, tsisy vola adala tompo zany eo, tsy moramora akory mitady vola, fa izay rehefa Andriamanitra ny miasa satria tao amin'le olona ny finoana de nitranga ny zavatra lehibe sy mahagaga tahaka izany. No tantariko taminao moa zany tantara zany mba afantaranao fa tena mamonjy ny olona manana finoana tokoa ny tompo. Ry havanao, androany de manambara amin'ny mpabe-maso sy ampasahinao fa tsy miova Andriamanitra, tsy miova ny tombo Jesosy, ary tsy miova ihany koa ny fanahy masina. Tena mpamonjy arabaky teny ny Andriamanitra izay vavantsika. Ahoana ny voalaza ato amin'ny Salamo fa 7, vakitsika ny dininy fa 7 dia ny diny 7:7. Andriamanitra no ary siero atsika, mpamonjy mora azo indrindra mifahoriana izy. Koa izany no tsy atahorantsika na dia levina aza ny tany, na mifindra ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondrona sy misamboaravoara aza ny onjana, ka miororo tendrombohitra noho ny fisavoakana. Ahoana ihany koa ny voalazan'ny anjely mikasy any amin'ny Jesosy, tamin'ny Jesosy voatoka teto ambony tany, Luka 2:10 sy 11, zao ny voasoratra. Aron ny anjely taminy, aza matahotra fa indro milaza teny sy mafaly aminareo aho, de fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Zany ho Andriamanitra hivavantsika io ry havana. Mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy, mpamonjy antsika amin'ny lafin-javatra rehetra izy. Koa raha manana finoana ianao de tsy maintsy ahita ny famonjeny io Andriamanitra io. Farany raha manana finoana ianao dia monjy anao tokoa ny tompo amin'ny alalana vavaka hataoko anio. Hivavako anareo izay marary ao, hivavako anareo izay manana olana ihany koa ao. Mino fa zay nataony Jesosy fony izy nandalo tety ambony tany, zay nataony tamin'ny andron'ireo apôstôly, zay nataony tamin'ny alalako manokana, tamin'izao vaninandro misy antsika izao, dia ho ataony aminao ihany koa anio. Fa ny teniko fotsiny dia hoe mila manana finoana ianao, fa ain'Andriamanitra tao ny mamonjy anao, ain'Andriamanitra tao ny manatanteraka ny famonjena mahagaga eo fiainanao. Vitany izany rehetrarehetra izany. Hivavaka antsika amin'izao fotoana izao, hivavaka ho anareo izay marary ao, dia orinan'izay dia hivavaka ho anareo
zay manana olana ihany ko ao ka apiatrao eo amin'ny fonareo aza ny tananareo. Tompandriamanitro, misotranao aho noho ny fahasoavanao lehibe sy ny famindraponao fa afaka nitondra ny teninao tamin'ity androandroany ity. Misaotra satria mino anao aho dia anao lay Andriamanitra tsy to rain' Jesosy Kristy. Mino ny zanako ilay tokanao ary mino ny famonjena lehibe zay efa nataony ho ane zanak'olombelona teo ambony azy fijaliana. Mino aho fa tsy miova omaly anio ary mandrakizay ianao Andriamanitra. Koa amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny famindrapo lehibe ho andreo olona zay eo potitra fahitalavitra ho androany. Koa amin'ny anaran'i Jesosy mamindra fo ianao dia ho sitrana reo olona zay marary, ho sitrana reo olona zay marary, hiala amin'ny herin'ny aretina rehetra na inona karazana ary ny fanamafarofy fotry ny aretina didina hiala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ary raha sanatria ka misy amin'ireo olona zay manaraka zao fotoam-pivavahana izao, manaraka zao fandarana zao, marary ny aretina coronavirus na inona endrika isehon'ny aretina, sitranina amin'ny anaran'i Jesosy any olona marary zany, esorina amin'ny anaran'i Jesosy ny herin'ny aretina coronavirus. Tompo Andriamanitra, tsisy tsy anao atao, vitanao ny manasitrana ny marary amin'ny alalan'izao vavaka ataoko izao. Mivavaka aminao ihany koa ny tenako andreo olona manana olana. Maro be ny olona manana olana ankehitriny, kivy, mitanonika, velo fanambola velony, fa zay rehetra resy lahatra ny aminao Jesosy eo ary mino fampamonjy ianao dia aneo famindrapo ka vonjeo afaka amin'ny olana izy. Amin'ny fomba lehibe sy mahagaga, hivan'ny olana eo fiainan'ny olona, hivan'ny olana eo fiainan'ireo olona zay manaraka an'izao fandarana izao. Misaotra ray, omenanao ny dera sy ny ady ary ny voninahitra. Anio ampitso ary mandrakizay. Halleluia. Amen. Ny tompany omena voninahitra. Ary farany fifaliana lehibe ho anay fiangonana RHEFI Androndrakely ny manasanareo tompoko. Raha mbola eto Antananarivo sy manodidina ihany no misy anareo dia tongava mamonjy fotoam-pivavahana zay karakaranay fiangonana RHEFI Androndrakely. Reo voasoratra ny fandaram-potoana amin'ny 9 ora, amin'ny 7 ora, amin'ny 10 ora, amin'ny 12 ora, amin'ny 2 ora, ka zay hitanao fa mety aminao no vonjenao rehefa mamonjy andreo fotoandreo anao ka. Zay tompoko no afatra napetrako amintsika rehetra ka dia mirary ny fahasoavana ho antsika tsiraray avy tompoko. Dia mbola naraka hira anankiray ihany isika amin'izao fotoana izao ka dia mangataka reto mpitarika fidiarana reto androso hitondra fidiarana amin'ny tompo.
fanatena Ufinamizata mi fiainako Katsapako ankehitriny Atoko loatra ianao sy andahoa Katsapako ankehitriny Tinao loatra tsy andao ianao Matoko loatra ianao tsy andao Matoko loatra tsy andeso fanatina Porfono isanta mi fenako Katsapako ankehitriny Matoko loatra ianao tsy andao Saina tombokao tsy maintsy vitanao Katsapako ankehitriny Tinao loatra tsy andao